Nitsidika ny hôpitaly Agera itsy ampy filokosa ny filoham-pirenena mivady Androany nararotany tao anatin'ity fitsidiana ity ny fanolorana foto-drafitrasa mifanandrify indrindra amin'ny fitsaboana nify ho arahantsika tsara ny zava-nisy teny atoerana. Fiahina ara-pahasalamana mahomby anisan'ny voasoratra amin'ny drafi-pampandrosoana ny Madagasikara ity tepokira ity. Androany dia nomeny filoha Erajonary sy Ramatovady ny lanja manokana izany tamin'ny alalan'ny fitsidiana ireo foto-drafitrasa efa vita sy ireo andalam-panamboarana. Raha teto amin'ny hôpitaly Agera dia ny fitoerana fitsaboana aretina homamiadana no anisan'ny notsidiana aretina izay anisan'ny sarotra azaboana ary andehan'ny mbola betsaka. Ny nataontsika androany moa zany dia zay le faran'izay mijery ny asa zay efa mandeha amin'izao fotoana izao ary efa manomboka efa mamaraparana azy daholo ary mipaka any amin'ny resaka fahasalamantsika zany hoe sosialim-bahoaka mahakasika ny fahasalamana zany ary zavatra miavaka ny androany satria dia mahakasika ny tsaboana ny cancer na ny homamiadana satria dia fantatra fa betsaka ny tratran'io eto amin'ity firenentsika ity ary mampalahelo hatramin'izay dia zao voatery tsy maintsy alefa makany velany le olona tsaboana lany volabe ny fitotrana lany volabe ny olona ary mila fotoana zany zavatra zany zao zany dia eto amintsika nanaovana azy ny voalohany tsy dia antsika teo moa zany dia tery amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalina dia zao indray eto amin'ny hôpitaly be filatanana amin'ny mahazatra antsika azy moa ny tenenana azy dia reo zany dia efa misy toerana anankiroa zahoana mitsambo zany homamiadana zany. Nitsevy ny ministra ny fahasalamana ihany koa teto ny fametrahana ny caisse nationale de solidarité pour la santé ahafahana mandray an-tanana ny fitsaboana ny malagasy. Dia anisan'ny ezaka lehibe nataon'ny fitondram-panjakana ho an'izay indrindra hoe fandraisana tanana ny sahirana indrindra ny efa azo lazaina hoe mandeha moa zany napetraka ny filohan'ny repoblika iny tany Vatomandry ary dia tena rahanay maso isan-kerinandro misy ekipa mijery mandeha izy tsara ho fantatra hoe inona moa le izy zany dia fandraisana tanana karazana hoe latsakemboka ataon'ny marary anankiray mandoa 7,000 ariary izy isa-taona dia afaka misitraka ny fitsaboana mahimaimpona eny anivon'ireny hôpitaly eny amin'ny commune sy eny amin'ny district ireny zany hoe raha ohatra kanefa ianao tena marary tsy vitan'izany 7,000 zany kanefa izay zany le kitapo mifamena ireo rehetrarehetra izao mifamena ao anatin'le caisse ny resahanao teo caisse nationale de solidarité santé dia izay tena marary be zany mba le cotisation antsika teo ny karakarana azy izay tsy marary moa dia araba soa araba tsara izay ny faniritsika mba tsy hisy ny marary fa io caisse io zany no andraisana tanana an'izay mikotize. Namarana ny filohan'ny repoblika mivady ny diany androany ny fanolorana toeram-pitsaboana ny nify vaovao ao amin'ny hôpitaly Joseph Dieudonné Rakotovao izay anisan'ny tena raitra sy moderna tokoa. Mahatratratra ny amin'ny 500 tapitrisa ariary ny teti-bidin'ny foto-drafitrasa iray manontolo ary efitra sy fitaovana maro no tafiditra ao anatin'izany.